Fanehoan-kevitra voalohany nataon'ny filohan'ny tetezamita tamin'ny televiziona réunionnaise ity noraisy-peo teto amin'ny lapa-panjakana Iavoloha ity naharitra 40 minitra teo eo ny tafa ny vokatry ny fandalovan'ny Aronano nanombohana ny fanontaniana inona marina ny zava-misy maro ny vaovao miparitaka toy ny fisian'ny mosary eto Madagasikara misy ihany koa ny manely fa valala sisa no sakafon'ny malagasy fotoana ilazana ny tena zava-misy izao ho ny filoha Andry Rajoelina nisy mitondra trano nandrava ny tanàna tany atsimo ka fotodrafitrasa ny tena lasipatra tamin'izany tsy misy zany malagasy mivelona amin'ny valala zany ho kosa izy efa ela ny faritra atsimo iny no niaina tao anatin'ny haintany ka izay no miteraka olana eo amin'ny volo sy ny fiompiana nanao ny fomba rehetra anampiany ireo traboina ny fanjakana nanantona azy ireo mihitsy ka nanome fitsaboana maimaim-poana ny mbola asa miandry kosa dia ny fanarenana ireo fotodrafitrasa rava nandrindra ny asa rehetra ny BNGRC ary nanohana sy nanampy ireo fikambanana nanao asa soa efa miamiverina zao ny andavanandro ny mponina noresahany rotota teto ihany koa ny Rara Andramena izay nolazaina fa nirongatra nanomboka ny taona 7 nanitsy izany ny filoha Rajoelina efa 12 taona zao io fanondranana tsy aratrariny io nisy nanakana izany izahay ho izy ary tokony ho hita ihany koa fa miezaka ireo mpitandro filaminana ampitsahatra io tambazotra io nosy raha tao Madagasikara ka maro ireo samby sinoa miazo ny morontsiraka mitatitra izany antsokosoko ny fanamafisana ny fiarovana izay morontsiraka izay no tsy maintsy ho atao amanjato taony mba tsy tenenana hoe anarivo no efa tratra ary azo tsapaitana n'izany ezaka izany efa nisy ireo nikatra fa mbola miasa andreo manarina izahay ilana fanavahana kosa ho ny filoha tena zava-misy marina sy ny fanendrikendrehana raha namary ny fitanisana anaran'olona akaiky azy izay voalaza fa voaroroy amin'ity Rara Andramena ity izy resaka hopitaly manara-penitra kosa fanamboko avy napetrakay hoy ny filoha Andry Rajoelina io sivy ny hopitaly natsanganay tamin'ny taona 70 dia teto Madagasikara no nitsabo teny ireo marary avy amin'ny nosy rahavavy izao anefa ny mifanohitra amin'izay no misy fanamby napetraka ny anatsarana ny fitaovana momba ny fahasalamana mba tsy handefasanay ny marary any ampita intsony mbola tsy afaka ny itsabo tena maimaim-poana kosa nefa izao satria mbola midingana fanatsarana ny tolotra ny mponina antsiranana ohatra raha tokony andeha 10 kilometatra anao scanner ty andrenivohitra dia efa afaka manao izany ao an-toerana ihany zava-dehibe ny nahavitan'ireo fotodrafitrasa ireo tsy nilana fanampiana avy any ivelany nietra naloha tamin'ny arenanay no nahavitana azy rehefa tena amokatra ireo orinasa ireo dia hitombo ny etra ho alohany amin'izay ho maimaim-poana ny fitsaboana eto Madagasikara natomboka ny fanovana na dia mbola be aza ny miandry eo amin'ny resaka toe-karena indray dia nahazo fankasitrahana tamin'ny banky iraisam-pirenena ny fomba fitantanam-bola nandritry ny tetezamita hoy ny filoha Rajoelina Madagasikara zao ny firenena kely trosa indrindra raha 17 isanjato ny PIB an'ireo firenendehibe dia trosa avokoa ny any Madagasikara kosa eo amin'ny 5 isanjato izany rehetra izany dia noho ny fahaiza mitantana raha ny fahantrana eto Madagasikara indray dia tsy vao izao izany no nisy efa taranaka telo ny fanesy no miaina izany izay indrindra no antony nitsanganan'ny vahoaka mila hovaina izany ny atao izao dia ny manoritra lalana vaovao any Madagasikara tokony ho sompotra arabary aty amin'ny ranomasimbe Indiana Madagasikara efa nisy izany tany amin'ny taona 70 manana tany midadasika sy arena azo trandrahana ihany koa ny nosy ankoatra ireo tanora vonona hiasa sy andray andraikitra atao izay hisontonana ireo mpampiasa vola ho avy eto amin'ny nosy ny olana tanora dia tsy fisiany asa raha ilay tetika asa-pamokarana teo fotsiny anefa ny resahana dia asa ray hetsy hatramin'ny 2 hetsy no hiforona ao anatin'ny latsaky ny rotaona afaka miasa tsara eto ihany koa ireo orinasa afakaba mora kokoa ny mampiasa ny malagasy satria €100 dia efa mahavelona olona iray anatin'ny ray volana fa sakana kosa ny tsy fandriam-pahalemana hoy ity mpanao gazety ity aiza ho aiza ny famahana izany efa voafeny tsy fandriam-pahalemana hoy ny filoha Rajoelina antony io mantsy ny tsy fisiany asa teo ihany koa ireo dahalo izay nampiororo fa efa niverina tamin'loany ny filaminana tany amin'ireny faritra mena ireny raha ny resaka fifidianana kosa dia nanambara ny antony tsy nilatsahany ny filoha Rajoelina ny zava-dehibe ho izy dia ny filaminana
Mbola misy zavatra ambony noho ny fahefana dia ny firenena sy ny vahoaka. Tsy zakako ny sy ny fifandonana eo amin'ny samy malagasy. Mirotsaka ho vahaolana ho an'ny Madagasikara aho. Ohatra tokony ho alay tahaka maneran-tany izany. Mbola ho vahaolana ho an'ny firenena ihany koa anefa aho rahampitso. Manana didy hanolotra kandida ny antoko TGV amin'ny mahantoko politika azy. Nambaran'ny filoha Andry Rajoelina teto fa hanolotra kandida amin'ny ambaratonga-pifidianana rehetra ity antoko misy azy ity. Noresahany roa tota ihany koa ny amin'ny taona 20 sy 2000, taona iverena ny filoha Rajoelina ho an'ny vahoaka malagasy. Taona tena izarany ny vina ho an'ny fireneny. Nemotra trano kosa ny fotoam-pifidianana. Efatra amin'ny taona 2020 anefa ny filoha no nitaky ny hanatanterahana izany. Ny vondrona iraisam-pirenena trano no tsy nanaiky. Nametraka fepetra toy ny fiaraha-mitantana. Namafisiny ihany anefa fa raha ho azy dia efa ela no vita io fifidianana io. Tsy tokony afangaro ho ihany izy ny fihetseham-bahoaka sy izany fanonganam-panjakana izany. Voalaza ao anatin'ny lalam-panorenana malagasy fa any vahoaka ny fahefana. Ireo vahoaka ireo no nitrotra nangataka fanovana ary nekeny HCC izany. Ny zavatra andrasan'ny vahoaka izao dia ny fanovana izay fomba fanaovana politika sy ny fanatanterahana fifidianana izay.